rehefa manao zavatra dia tiako le mavita zavatra hatramin'ny farany, mametraka tanjona, dia miezaka mamita an'iny hatramin'ny farany, ninina zavatra mitranga eo dia mikiry mafy mihitsy hoe ity tsy maintsy vita. Tao anatin'ny boky nahitako an'ilay tsy anjera eo ny fikirizana, mba mafiasaina ny tanimbary kanefa mikiry ny mpiasa tany, ny tanany miepaka marary, mikiry ka farany vita ihany. Dia ho anahy manokana tena tiako izay zavatra izay zany dia mila mikiry mafy foana rehefa hanao zavatra. Dia ninina zavatra nataoko tany aloha, indrindra tamin'ireny hoe compétition nataoko tany ivelany ireny, dia miezaka mametraka an'izay fikirizana izay. Parferako Tondrina Andriatsoro no anarako, 17 taona amin'izao, manambady ny Agnès Rakotovolonina, ary mananjanaka Menada izahay dia i Patricia Rakotondrina Andriatsory sy Sany Rakotondrina Andriatsory izay efa manambady ny Narindra Ramamonjy. Tena mahaliana anahy ny famakiana boky, ny fijerena televizion dia ny fanaovana fanatanjahantena. Anisan'ny tena fialam-boliko zany ireo. Matetika rehefa tsy misy zavatra atao dia mamaky boky, na boky tsotra na boky masina. Dia anisan'ny fijereko amin'ny télé zany indrindra ilay film en série ireny, ny film tsotra fotsiny na dessin animé. Indrindra rehefa fotoana ny vaovao iny dia tsy miala eo am-pototry ny télé zany mijery vaovao. Ny fanatanjahantena dia saika nataoko daholo, nanomboka 5 taona teo na tsy avo saina nanomboka nanao fanatanjahantena. Ny dadako moa nitarika nanao ilay fanatanjahantena tamin'izany fotoana izany, dia nanomboka tamin'izay nanomboka nitiavana ny fanatanjahantena. Dia baolina no natao tamin'izany aloha tany am-boalohany, dia nameno ny dadako sy olona anarana mihitsy hoe Pelé tamin'izany fotoana. Fa taty aoriana nanomboka nanao boxe tsikelikely amin'izay, dia nanao ny karazana boxe anglaise, boxe française, kickboxing, boxe américaine. Ny tena nampisongadina anahy dia ny boxe française savaty, satria nazahoako titre mondial roa sesy savaty boxe française. Dia amin'izao fotoana moa mbola manao ihany, manao fikarohana mikasika ny hoe boxe, dia manao ny self défense hoe boxe de rue. Ary mbola mampianatra, ankoatra ny asa atao moa zany dia mampianatra karazana an'ireo style de boxe ireo, manambatra ny teknikana arts martiaux sy ny sport de combat ao anatin'izay boxe izay. Intelo no nandray anjara tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny Savaty. Voalohany tamin'ny 1995, raraka teo amin'ny demi-finale tamin'izay. Fa tamin'ny 1997 kosa no nazahoako premier titre
na champion du monde ana natao tany Paris tany France tany Paris zany nanaovana le finale tamin'izay. Dia ny faharoa indray tamin'ny 1999 natao tany France ihany finale fa tany Toulouse indray nanaovana ny izy tamin'izay fotoana. Tarinan'le nahazahoako tompon-daka voalohany dia tena nalaza be taty Madagasikara hoe malagasy voalohany champion du monde zany. Dia misy surprise natao tamiko mihitsy tonga teny amin'ny aéroport dia nisy fitsenana goavana izay nomany ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena madame Lina Randriamifidimanana moa ny ministra tamin'izany. Izy mihitsy ny tonga ny tsena teny amin'ny aéroport dia nahagaga anao hoe nisy vahoaka maro be mihitsy ny tonga teny ny tsena nanomboka teny amin'ny aéroport parapahtonga tany amin'ny Palais des Sports. Ohatran'ny saika hoe président d'un jour zany tamin'izay satria nisy garde corps, nisy tômôbila manokana mihitsy voiture ouvreuse ohatran'ireny hoe tena nasandratra ambony reny zany tamin'iny fotoana iny ary isaorako manokana ireo izay nikarakara tamin'ireny. Nisy fotoana niraisin'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana Andry Natory Didier Ratsiraka teny amin'ny Palais Yavolo ary nisy fotoana nasainy madame Céline mihitsy hoe tongava aty ianao. Nisy fotoana niresaka tamin'ny teny niarany sakafo taminy manokana mihitsy zay ary nisy fotoana mihitsy teny nanaovana ny mariage nay sy Agnès zany natrehan'ny zareo président république tamin'izany le izy. Dia tena ataoko hoe manokana mihitsy zay. Ankoatran'izay ny ministera ny tanora ny fanatanjahantena koa tamin'izany fotoana dia nanome lela-vola 25 millions FMG moa izy tamin'izany. Samba nisy malagasy hoe nahazo vola ohatran'izany, nahazo titre zany. Ankoatran'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny toeram-piasana ny asako koa ny Telma nanome trano ipetrahako, nanome vola. Ankoatran'ireo le mpanohana samihafa koa zany dia nanome vola noho ny fahafalitony izy ireo. Dia ankoatran'izay nisy prime ihany koa tany amin'ny fédération internationale azoko tamin'ireny fotoana ireny. Ankoatran'ny fédération internationale nisy olona hafa koa tany an-dafy nanome fiarakodia manokana ho anahy zany tamin'ireny fotoana ireny. Na namoahana anazy tao amin'ny aéroport sisa dia nandeha ho azy zany satria hoe champion du monde malagasy voalohany champion du monde zany tena natao manokana dia tena faly dia faly zany tena tamin'ireny fotoana ireny. Zavatra hoe nitranga indray tarinan'iny zany dia nietreritra zareo frantsay hoe maninona ianao raha makaty aminay, amena nationalité frantsay, amena trano, amena fiara, amena asa satria hoe ampanaovina CRS tamin'izany fotoana zany. Fa tsy nekeko tsony le izy satria tamin'ny voalohany nietreritra hoe tokony ho anao saika hoe anao frantsay zany kanefa noho nefa nahazo champion indray zay vao hoe avela mivadika frantsay dia tsy teo amin'izay zany mipotra le hoe za malagasy dia niazona an'izay maha-malagasy anazy zay dia en plus n'izay mbola mivoaka ihany le izy tamin'ny fanondrony dia mbola niazona foana an'izay hoe za malagasy saika anao an'ilay fanotelo ny finanjy moa. Dia onay ohatra nisy fanenenana indray tak'izay ihany ny ekena le hoe saika proposition anareo frantsay zany kanefa ny maha-malagasy anahy dia nijoro foana hoe malagasy mitondra avo an'izany fanevam-pirenena malagasy zany dia malagasy hatramin'ny farany zany tsy hivadika amin'ny maha-malagasy anazy. Raha azoko atao ny namerina ny combat iny amin'izao fotoana izao dia tena nataoko tsaratsara kokoa noho ireny tamin'ireny fotoana ireny zany. Za mantsy lazain-drareo hoe gentil loatra rehefa manao combat fa tamin'ny combat teto Madagasikara tena masika kokoa fa rehefa miady amin'ny vazaha indraindray ohatrany mbola somary milalao kokoa zany fa tokony hoe mamita mialohan'ny fotoana ny combat ary amin'izao fotoana izao vao tena mieritreritra zany hoe mety raha nanana an'ireny plan inona rehetrarehetra eny dia tena tokony ho vitako talohan'ny fotoana daholo ny combat rehetrarehetra. Anisan'ny anankiray no mariako aloha
tamin'ny finale championnat du monde tany à Toulouse tamin'ny 99 le daka voalohany nalefako tonga dia fanina le adversaire ko ary saika KO fa mbola nitoy hatramin'ny farany moa le izy fa raha tamin'iny fotoana iny tena niassuré tsara an'ilay coup de pied-ko zany iny daka indray mandeha iny dia vita le combat. Dia amin'izao fotoana zany matetika mitravailler an'izay coup de pied na coup de poing indray mandeha zay anisan'ny tena nampalaza anahy teto Madagasikara tamin'izaho nanao compétition mamely crochet gauche na uppercut anisan'ny atahorandralahy réunionnais amin'ny coup reny zany dia sy ny coup de pied Jean Barrière io dia reny zany taty arina namafisiko fa raha tamin'ireny fotoana ireny tena nanana fatikisa-tena dia tsara kokoa dia tiako averina le izy zany amin'izao fotoana. Tena tiako nanao miaramila fa tsy afaka nanao mihitsy mbola tamin'izaho feno 10 taona dia efa naniry hanao CMP anisan'ny nanao concours tamin'ireny fa tsy nety lany mihitsy fa le rahalahiko no lany nanao enfant de troupe izy zany dia tafavoaka tamin'io izy anisan'ny ataoko hoe tsy fahombiazana ihany koa ngamba teo amin'ny fiainako tamin'ny resaka fianarana. Tsy lasa lavitra loatra zany tamin'ny fianarana nataoko ny fianarana enseignement général navita ny bac fa mbola tiako lasa davitra kokoa noho izay zany satria tarinan'ny baccalauréat zany dia tonga dia niasa avy hatrany dia tsy navita fianarana nanohy ihany taty arina resaka hoe formation en management nanao formation langue étrangère nanao formation na gestion sy fa hitako hoe foy ireny fotoana ireny zany ka tsy nafahako nanana traikefa bebe kokoa nandalina taty arina tsinona rehefa nanomboka ny tantana ty fanatanjahantena ataoko ty amin'izay rehefa vita le izy dia hitako ihany nisy lesoka kely tsy ampy zany tao dia noho izany hitako hoe le fianarana koa tena zava-dehibe na dia misy ara le sport zavatra tokony afaka miara-dalana zany reo. Valaka dia nakaina kely. Rehefa miakatra eo ambony rika dia mahatsapa indraindray hoe homoramora ty ady ty na ho mafimafy ty ady ty miankina amin'le adversaire zany matetika tonga dia hitany amin'ny pesage zany le adversaire hoe io adversaire io lava sa fohy sa ngeza sa kely sa bokona be sa efa manana titre ve sa olona mbola vao misantatra dia miankina amin'izay le fahatsapako hoentiny eo ambon'le ring dia miankina amin'izay koa nitondrako an'le combat nisy fotoana teto Madagasikara hoe tsy nanana adversaire mihitsy hanao combat amiko dia voatery tsy maintsy manampy tambokely an'le adversaire hoe ao lesy fa ataontsika tsotsotra ty combat ty fa tsy asiana mafy ela fa ohatran'ny karazana tsotsotra fotsiny misy fotoana hoe tena miady mafy mihitsy vao tafavoaka mandresy amin'le izy. Dia indrindra moa raha vao compétition haut niveau zany dia tsy maintsy mipetraka kely foana le tahotra tsy le tahotra an'le adversaire fa le tahotra ny hoe ahoana ho tafavoaka sa tsy ho tafavoaka indrindra tamin'le 2e championnat du monde finale zany indrindra hoe le combat natao tao Toulouse le adversaire toulousain ny spectateur nazy daholo dia tena katrokatroka mihitsy ny saiko patrapatraka ny antsemona mbola tsy manomboka échauffement dia efa manomboka atsemboka manao va-et-vient fotsiny ataoko amin'ny vestiaire fa vao nanomboka ny fandona ny gant dia
mandeha ho azy le machine automatique tonga de ohatran'ny karazana hoe misy ordinateur kely mivoaka vato de ninina zay mitranga eo de efa hita daholo hoe zao ny anaovana anazy zao ny anaovana anazy fa le amin'ny voalohany iny zany misy ihany le fatahorana amin'ny maha-olombelona miatrika ady de misy le fatahorana akoran'izay hoe ny tena koa mivavaka de tsy maintsy manankina amin'Andriamanitra foana ny komba zay ataoko ao amin'ny vestiaire de efa mivavaka mapetraka eo ampelantanan'Andriamanitra hoe mba hakinina andeha araka ny tokony izy komba de amin'ny ankapobeny tafavoaka foana tamin'izay. Tamin'ny fandraisana anjarako voalohan'ny championnat du monde ny savate boxe française tamin'ny taona 1995 de nisy traikefa somary nampalahelo ihany satria nandritra ny fanomanantena teto Madagasikara de efa tsy salama ny raiko fa niditra hôpitaly izy de talohan'ny andehanako tany amin'ny championnat du monde de nanome anaty-tsodrano izy ny andehanako tany fa nandritra n'le compétition iny zany izy no nodimandry taty Madagasikara de tamin'iny fotoana iny tena tsy à l'aise mihitsy fa ohatran'ny hoe misy fifandraisana taminay mianaka misy ohatran'ny hoe télépathie sa ino ny azo ilazana anazy de tsy nahazo aina mihitsy zany nandritra n'le combat natao vita hatrany farany ny combat niady be mihitsy ny combat fa za zany natsapa zavatra ohatran'ny hoe tsy normal ny tenako de tamin'ny andro zay no nahafatin'ny iray za moa tany tsy nampilazana mihitsy hoe ino ny zavatra niranga taty Madagasikara raha tsy efa tonga tao an-trano efa tao averina tonga tao an-trano vao nitenena hoe nodimandry izy de tena zay tamin'izay zany natsapako hoe ay zany zay no mety nahatonga an'le za somary tsy à l'aise tamin'le combat tany championnat du monde iny. Tarinan'iny fahombiazana iny de nalaza tokoa tany ivelany sy teto Madagasikara ny tenako de teo aloha niasa tamin'ny ministère ny poste sy ny fifandraisan-davitra de ny Telma fa amin'izao fotoana kosa miasa amin'ny Telma ihany fa Telma mobile responsable ny sécurité ny DG ny Telma ny fahafantarany hoe champion du monde zay zany nahatonga azy hoe napiditra anao responsable ny sécurité de tombony lehibe ho azy zay amin'ny lafiny anankiray amin'ny lafiny faharoa nanome tombony ho ako le izy ahafahako mbola manana fotoana manao entraînement sy mampianatra satria rehefa tsy tafaraka amin'zareo azy zany de afaka manao fanazarantena manokana ho aty amin'ny misy anazy na any amin'ny salle d'entraînement moa zany. Afatra ho an'ireo tanora te hirosolavitra amin'ny fanatanjahantena mila mampiasa an'le hoe fikirizana amin'ny zavatra atao tsy kivikivy mila manaraka fanazarantena foana mila miaino ny coach manaraka ny planinina ilaina ihany koa ny fianarana farafahakeliny mba manana BPC ohatra de ilaina ihany koa ny fahaizana amin'ny teny vahiny na teny frantsay na teny anglisy tsy voatery ho voafehy tanteraka fa tokony mba mahay zany ilaina ozy ihany fikirizana teo sy ny tsy fahakiviana satria raha vao kivikivy amboalohany de tsy havita zavatra fa mila mametraka tanjona inona ny tanjona tianao hatongavana dia manao an'le drafitra
dia arahana iny drafitra iny avy eo. Iny drafitra iny zany ilaina soratana, tena manao planification mihitsy ianao soratana zay tianao, na soratana amin'ny ordinateur na soratana amin'ny tanana iny, dia azonao apetraka amin'ny rindrina ao amin'ny efitrano misy anao, na misy olona amenao koa manara-maso anao manao an'iny drafitra iny. Fa zay ny zava-dehibe hoe mila mametraka tanjona, dia mila arahana zany le lalana, hoe aiza ny lalana alehanao atongavanao amin'ny tanjona lehibe iny. Fa ao anatin'iny tanjona lehibe iny mbola misy tanjona kely vitsivitsy ambanimbany kokoa, dia ny fanenjehana an'ireny tanjona ireny ny ilaina fikirizana mafy, tsy fahakiviana, ary mila miezaka hatrany hatrany, manatsara hatrany ny zava-bita.